Ny maraina teo kosa dia nisy ny fanambarana izay nataon'ny vehivavy amin'ny Ankolafy Ravalomanana. Izy ireo moa izay mbola nanamafy fa mitsipaka hatrany. Ny fanapahan-kevitra izay navoaka ny CES farany teo ary nanamafy ihany koa fa tsy misy afa-tsy ny baikon'i Marc Ravalomanana no arahany izy ireo. Ny Vehivavy Ankolafy Ravalomanana rehefa nandinika andraram-pirenena dia manao izao fanambarana izao. Lavinay marindrano ny fanapahan-kevitra noraisan'ny CES tamin'ny fanliana neny lalao Ravalomanana tsy ho kandida filoham-pirenena. Ny tanterahan'izy fifidianana tsy andraisandrehetra anjara dia miteraka krizy vaovao sy tsy ampilamina ny firenena. Tsy azo tsonitsinyavina ny Ankolafy Ravalomanana amin'ny fahamahana ny olana eto Madagasikara. Tokana ny Ankolafy Ravalomanana izay tariny mamirakotarvelo sy ny mpitarika rehetra tsy ankanavaka eto an-toerana. Ny baikon'i Marc Ravalomanana ihany no tanterahany. Noho izany, miandry mpitoniana sy ampahendrena ary ampanajana ny toromarika omen'ny filoha Ravalomanana Marc mikasika ny tohin'ny tolona ny Vehivavy Ankolafy Ravalomanana. Itrikitrinay fa ny fitsabahan'ny Frantsay amin'ny raharaha tokantrano malagasy dia tsekenay hatramin'ny farany.